Manona fiadanan'ny tompo ho aminao izay fiangonana Kristy Madagasikara anio alatsinainy 2 ny volana septambra taona 2024 izao. Ampifaliana ho anay foana no izarana rafitsy famasinana ho anao arany dia manasanao hifantoka tanteraka fa ity no famarinana ho amin'ny fiainanao no soratan'Andriamanitra Pasteur Kristy dia manasanao zao taon'izao hifantoka hatrany arany. Ny lohahevitra ny raso dia antsika anio dia hoe ianao ny fanehoana ilay fitahiana. Mahatalanjona izany fampianarana izany. Ny ten'Andriamanitra ny andiny fanokafany eto dia ao amin'ny Genesisy toko 12 ny andiny 2 vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Dia tonga anao ho firenena lehibe aho sady hitahianao sy halehibe ny anaranao ary ho fitahiana tokoa ianao. Amen. Toy izao arany ny famelabelahany lelan'Andriamanitra. Hoy ny bokin'ny Galatiana toko 7 ny andiny 7 vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa raha Kristy ianareo dia taranaka Abrahama sy mpandova araka ny teny fikasana. Amen. Ny fitahian'Andriamanitra dia tsy zavatra nananao fotsiny izany fa ilay ianao mihitsiny. Ataovy hoe amen za zany hoe any misy anao any. Andriamanitra dia tsy niteny tamin'ny Abrahama fotsiny hoe hitahianao aho fa hoy koa izy ho fitahiana tokoa ianao. Alleluia. Midika izany fa Abrahama dia tonga fitahiana izy ary amin'ny mahataranaka Abrahama anao ianao koa dia tonga fitahiana ihany koa. Ao amin'ny Kristy ianao no fahatanterahany teny fikasan'Andriamanitra tamin'ny Abrahama. Tsy mitady ny fitahiana ianao no mitondra azy. Ny fitahiana dia tsy fananana ara-materialy fotsiny izany fa hery ara-panahy ihany koa. Io no manome hery izay rehetra kasihanao ka mahatonga azy hiroborobo fatratra. Io no mahatonga anao tanolonaka sy mitondra vokatra ary misy fiantraikany eo amin'ny fiainanao. Fa hoe na ny fisinao arany amin'ny toerana iray aza dia manetsika vahaolana avy amin'Andriamanitra ianao. Josefa no ohatra amin'izany mampientanentana ny amin'izany fahamarinana izany. Na dia namidy ho andevo azy izy dia hoy ny Baiboly ao amin'ny Genesisy toko 7:30 ny andiny 2 any anaran'i Jesosy. Ary Jehovah nombany Josefa dia lehilahy nambininy izy. Alleluia. Satria nahoana ary? Satria tao aminy ny fitahiana rehetra, ny zavatra rehetra nanodidina azy dia nandray izany fitahiana izany ka na dia tany amponja azy izy dia olona nitondra fiantraikany foana izy. Tao anatin'io fonja io mihitsy no nitsanganany ho lasa praiministra tany Egypte. Alleluia. Izany koa no mitranga aminao. Ianao dia taranaka Abrahama nantsoina ho fitahiana ho antontolonao ianao. Amen. Tsy olona tsotsotra fotsiny ianao. Tongava sainany amin'izany tsy olona tsotsotra ianao. Ny herinaratra dia miasa ao anatinao sy amin'ny alalanao. Dia tongava sainany amin'izany famarinana izany ambarao isan'andro, ambarao manomboka androany hoe mandeha amin'izany hoe mandeha amin'izany ianao. Avelao izany ho taratra amin'ny teninao sy ny fihetsika ary ny zavatra indraindrainao. Ianao no fanehoana ny fitahiana rehetra avy amin'Andriamanitra izany. Ianao ilay mitondra fitahiana ho an'ny hafa. Alleluia. Voatavy ianao dia tokinao izao fotoana izao hanona fanekevinoana. Za manona dia ianao mamerina dia ataovy azo antoka fa mamerina mpandresendaitra ianao n'aiza misy ianao izao fotoana izao. Izao dia taranaka Abrahama. Izao dia mpandova an'Andriamanitra ary